Be dia be indray zao ny tonga dia ohatry ny lasa-dala mahita an'ity resaky ty ao anandray ary ny resaky ty sipy ty. Tsy maintsy ampiana resaka vaovao foana rangava tsy le ty resaka sipa indray ny ato aloha. Afatra ho andriry sipa kely aloha ny sipa kely foana tsy maintsy teneniko voalohany aloha. Tadio tsara ao anatin'ny saindria. Fa raha toa ndrika hoe milely any ambadika any ka bandy vaovao no hiaraka amindry fa tsy le bandy efa nilely niaraka amin'ny tamindry taloha dia ohatr'izao ny resaky ry zalahy any ambadika any. Sipa efa dabaloaka iny e, tsy miady amin'ny bandy tsony. Zay siny isan'andro efa fandrona foana mitety hotely mitety azo rehetrarehetra dia mbola tia lay avy ty tena bandy toerana tsy langa sipa eto tanàna. Olona sy efa nanaren'ny bandy maloto ary dia mbola irahany tazy antsy. Ty aza atanareo azany kosa rangale sipa reven'ny bandy e, sange tena tarabe amin'ny an-tsay iny e. Bandy reny aloha tsy mila an'le sipa efa vaky vody reny e. Ny antsika tonga dia sipa virjiry mety amintsika fa tsy mila an'ireny tsika. Tao inona koa sipa efa maloto. Za vao saika akafady any sipa iny fa kay zany mitoetrana any ambadika. Tena arabavo koa zany ka manatoetsaina ohatra ny sipa io fa tonga dia riatako tsara mihitsy a. Sipa mavandotsy. Zay message kely tsisy dikany tonga dia mahatarany kalalina. Zao vaky vodiny le ty e. Ka lolo bloqué izy teo fa tena ohatrany tsy ta. Sao dia mbola mahamiantsoantso fa tsy mila nintsony ny bandy a. Efa bloqué na ve izy teo? Zay mihitsy. Tady sipa milay indray zao ny bandy raha tena. Ndry dia malahelo daholo ny sipa kely rehetra efa nilely. Eny akia. Amin'ny ankapobeny a, matoa ny sipa kely efa vaky vody a dia ny lehilahy voalohany indrindra ny anton'izay. Ny ankamaroan'ny lehilahy rehetrarehetra rehefa mikôty sipa dia tsy resaka fitiavana ny ao an-tsainy voaloha fa resaka lely. Dia izay natoroko andriandroany manomboka androany ry sipa kely. Raha mbola mpianatra indry a, raha misy bandy mandangataka andreo andao ilely, ka hoe mbola mpianatra izy dia tsy resaka fitiavana ny olainy voaloha fa resaka lely. Anjara andrimy mandinika an'izay raha mazoto indry ka hoe anao an'ilay izy ka mazoto indry dia indry zany mizaka mivoaka amiko. Raha ohatra indry ka hoe hiandry any amin'ny fanambadiana izay vao milely dia anjara indrina mizaka mivokany ihany koa avy eo. Samy mijinjana fafiny daholo. Ny tanjona tsara zavatra tsara hoe tsy maintsy atao indry sipa kely aloha dia mila mahatratra ny tanjona tsara indry. Voalohany dia fianarana. Be dia be fianarana tokony atao fa tsy le fianarana any an-dakilasy ihany akory. Voalohany aloha tsy maintsy tafita fianarana indry. Na efa lely tany ambadika tany indry dia efa zay zany efa lely tsy maninona e. Tsy maintsy mahavita fianarana indry. Tsy maintsy ianaro ny fiainatokantrano satria tsy inona ny fiainatokantrano a. Raha ohatra indry ka nasipa manja be ary indry a ka vendrambelona tsy mahay ninina, tsy mahay mahandro hanina, tsy mahay matsaka, tsy mahay manasa lamba, tsy mahay manova vary, tsy mahay mandro vary, tsy mahay mandro laoka, tsisy ilan'ny bandy andriza mihitsy. Ndrika natao hikarakara tokantrano rehefa tokantrano. Noho izany dia mila ianarandry koa zany mialohan'ny hidirandry tokantrano. Fa tsy indry sipa tsy mahay ninina dia tonga dia miditra eo tsy mahazo kôtikôta papa daroka alika sipa vahalalaka ny mahazo andry ao. Dia avy eo mikinaina be any amin'ny eny tsy aliny a. Indry ihany no atao zanako. Rehefa sipa hoe manamaha izy azy indry mahaleo tena tsara miditra ao tokantrano a, tady tsara fa iny lehilahy iny ary ny lasa hisisika hiaraka amindry. Na efa vaky vody ary indry. Izay dia ataovy anatin'ny saina indry. Ifandritaka indray le rony hoe le tia tena sipa milay be iny. Mianatra, tafita tsara, hainy daholo izao rehetrarehetra izao, tena miady amin'ny pesiko iny. Dia mila famibatoto indry mialohan'ny hiditra ao tokantrano tonga dia sipa matikambo. Aso indry zany hoe sipa kely. Ao tokantrano indry dia amin'izay afaka haindry tsara ny fandray amin'ny lehilahy satria mila ianarandry zany mialohan'ny miditra ao ihany koa. Inona zavatra ny tian'ny lehilahy, inona ny tian'ity vadiko ity, inona zavatra ilainy ankizy. Ianarandry zany mialohan'ny hidirana ao tokantrano tonga dia milamina indry. Azo indry zany. Afatra ho an'ny bandy indray meko ny afatra indray lisany. Tady tsara fa lisany dia manana anabavy. Ary koa natera-behivavy nateraky mamany lisany.
zaka ny lisany ve mamaly lisany raha ohatra ka hoe ampijaliany dadany lisany, misotro toaka lava izy de hopainy lava mamaly lisany. De ohatr'izay koa ny anaovan'ny lerony anabaviny lisany rehefa anambadiny ny abaviny lisany, atao abikindry lerony fotsiny anabaviny lisany, tsy alainy vady akory. Sipa kely 10 taona de abikiny ny anabaviny lisany de vosainy ary ambadika ary, tsy alainy vady akory. De avy eo lisany efa faly ery atao amin'ny Facebook minainaina be hoe tena zakako le sipa tary ny ataony lahy ihany miverina amin'ny anabaviny lahy. Ary indray androany koa elany tsy maintsy hiteraka sipa kely. Avy eo zanakely sipa manja kely mbola vao 10 taona tonga de nabikindry le rony koa, de ny ataony lahy ihany miverina amin'ny zanakely. De aza manontany, ny ataony lahy ihany no miverina. De hoe lafa magnodidilo hoe le ty fa ahoana zanako ny ataonareo azany, tonga de manao fety be ao tanàna, ny ataony lahy ihany miverina amin'ny lahy. Raha tiany lahy ny anany tokantrano vanina, reharehan'ny fiarahamonina, reharehan'ny firenena, lahy manova toe-tsaina voaloha. Tadio tsara fa mivodiny re sipa kely reny raha banaka tany ambadika tany. Lainga tsara lahatra lisangena patonga an'ireny. Tsy nisy vehivavy nisafidina atao hoe anabanaka ny voto zay vao anambady. Fa ny akamaroan'ny vehivavy de niarany lainga sy fitaka atao lisany. Tadio tsara fa ho zakainy lisany daholo zany. Ho an'ny lisany zay bany variana midikotra any ambadimbadika io. Rehefa rainty ny lisany de fitahotra amin'ny farany anankiray iny. Rehefa tena hoe ratsy moa zany ny alerta de misaraka moramora, misaraka amin'ny fanazava tsara de tapitra. Fa ny zavatra rehetra manapetra daholo ary lery ambonin'izay koa lahy mila sipa benono, sipa manja be, sipa Barbie. Voalohany koa lahy de mila bandy, fantatry lahy le Ken. Tsy Ken mpano WWE fa Ken ny anara vadiny Barbie. Inona avy nanana Ken vadiny Barbie? Manana tomobile rehetrarehetra raha lia motocross ny resaka karazana tomobile rehetrarehetra, manana roplan, manana villa tsara be, manana hôtely tsara be, manana an'izao rehetrarehetra zao. Noho izany ho an'ny lisany zay hoe mangataka izay mila sipa Barbie, sipa manja be, lahy koa de tsy maintsy bandy mila manana ny rehetrarehetra. De hita lafa ho avy le Barbie saringotra amin'ny lahy. Raha toa ka tiany lahy bandy akamany hoe anana vady sipa virjiny, vady endry, vady tsara, de lahy koa tsy maintsy bandy virjiny, mbola tsy nilely tany ambadika tany lahy, de omeny ho avy ao ambony io vady endry lahy, manaja lahy, manaja tokantrano ary rindra milamina amin'ny fiaina tokantranonareo. Izay no atao hoe lahatra. Fa raha lahy zatra miodikodiny etseroa mandavaka etseroa de bandy lefa voalavaka etseroa koa tsy maintsy vady lahy. De zao zareo ho faranako ny resaka ny lesona tsara tiana hoe ho alaintsika rehetrarehetra tahaka de tsy misy ny olombelona tonga lafatra eto ambonin'ny tany. Na i dada, na i neny, na zoko, na i zandry, na ianao, na izaho. Manana ny klimatsika daholo itsika rehetrarehetra. Noho izany raha toa ka hoe nanao ratsy ny olona miaraka amin'ny lana miaraka tamin-dry tany aloha tany, tsy voatery ho ratsy foana izy androany fa tsy maintsy ho lasa tsara ihany koa. Noho izany raha toa ka te hanorina tokantrano, hanorina fiainana tsara miaraka amin'ny olona anankiray, adabotany ny lasany sy momba anazy rehetra sy ny ratsy, fa no avy no aleo banjina no avy mamirapiratra. De zay, mankasitraka na rehetrarehetra ary.